Seapirina iray manana ny lanjany eto amin'ny firenena ny famokarana sy ny fanodonana ny ronono ho lasa vokatra maro isan-karazany na dia misy aza ny lesoka eo amin'ny fandaminana izay sehatra iray izay dia mbola misokatra ho an'ireo mpampiasa vola rehetra eto amin'ny nosy ny fidirana amin'izay sehatra izay raha ny tatitra izay navoaka ny syndicat indostrie eto Madagasikara tao anatin'ny gazety boky izay navoaka ny farany teo. Ahitana lesoka ny sehatry ny famokarana ronono sy ny fampidonana vokatra eto amintsika na dia sehatra iray manana ny hoaviny azy izany raha ny voalazan'ny syndicat ny indostrie eto Madagasikara ao anatin'ny gazety boky expansion izay nivoaka farany teo. Ronono manodidina ny 100 tapitrisa litatra isa-taona ny filaniny eto Madagasikara raha ny fantatra, eo amin'ny 2,1 ireo piopy miantoka izany. Ny eny Manjakandriana, Tsirono Mandidy ary Ambalavoatsieny Paris dia mamokatra eo amin'ny 2,30 tapitrisa litatra isa-taona eo. Maro ireo vokatra azo avy amin'ny ronono no hita eto an-tsena amin'izao fotoana izao. Taoriany ny fikatonan'ny orinasa Tsiko dia nahitana fiovana izany seapirina izany. Mbola malalaka ny tsena ary afaka ataony mampiasa vola amin'ny indostria manodina ny ronono raha ny voalaza. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no resahana dia mahazo vahana ireo vokatra nahodina ara-pomba artizanaly fa tsy industrialy raha tsy laza afa-tsy ny yaourt sy ny fromage ohatra. Satria moa dia tafiditra ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna na informel izy ireny dia tsy voatery hanajan'ny fenitra eo amin'ny fahadiovana na ny fitehirizana ny vokatra, tsy ny rehetra akory no voakasika izany. Ahina ihany koa raha ny fantatra amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy ny tsy fisian'ny akora fototra ilaina amin'ny fiompiana omby vavy be ronono. Anisan'ny mahatonga izany ny fanala, ny firongatry ny andiam-balala, ny fivoavan'ny toetrandro izay misy fiantraikany amin'ireo vokatra ilaina mba azahoana provende. Izany rehetra izany dia mety hiteraka ny fiainan'ny vokatra ronono ihany koa. Na dia eo azy izany dia voalaza fa manana ny hoaviny ity seapirina ity.